Nitafa fohy tamin'ny mpano gazety ihany koa andriamatoa Joaquim Chissano filohan'ny mpanelanelana avy amin'ny SADC ny alohan'ny niangany teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny hivady teny tsy tomombana araka ny tokony ho izy hoy ny fanomanana ny fifidianana izay ny fanazavana izay nentiny profony izany ary niraisiny ohitra ny makasika ny listim-pifidianana na tsy ny listim-pifidianana fa ny makasika ny lisitry ny candidat izay navoaka ny CES andao rahantsika ny fanazavana makasika an'izay. Miaiky ny fisiany tsy fahatombana teo amin'ny dingana firosoana fifidianana andriamatoa Joaquim Chissano filohan'ny mpanelanelana avy amin'ny SADC raha tafaresaka fohy tamin'ny mpano gazety ny tena omaly tolakandro meloany aingany teny vato isany nataony ohatra ny mikasika ny lisitry ireo kandidat nirotsaka hofidiana amin'ny 4 Jolay izao notsindriny nandritry ny fotoana ihany koa ny mikasika ny fahasorenana misy eo amin'ireo mpano politika taorinina moan'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana na ny CES ny lisitry ireo kandidat ary namafisany fa tsy tokony hiveriny intsony ny tranga toy izany amin'izao fifidianana izao. Laza ihany koa andriamatoa Joaquim Chissano fa zava-dehibe ny diniky ny samy malagasy eo amin'ny fametrahana ny fitoniana sy fampitokisana melohan'ny hirosoana ny fifidianana mangarahara. Mikasika ny ezaka famoahana Madagasikara amin'ny krizy efa natomboka dia nanamafy andriamatoa Joaquim Chissano fa tsy tokony hemitra na hiala amin'izay dingana efa voafaritra i Madagasikara. Mikasika ny fifanarahana ny na ny tsy firotsahan'ny andaniny sy ny ankilany dia nilaza ity lehibe amin'ny mpanelanelana avy amin'ny SADC ity fa ravy izany ankehitriny kanefa tokony androso hatrany ny malagasy. Mikasika ny diniky ny samy malagasy dia nanome toky andriamatoa Chissano fa hodiniany sy fakafakany ny fehi-kevitra nivoaka amin'izany.